Miarabantsika rehetra tompoko, miarabantsika rehetra manonona ny fahasoavan'ny tompo Jesosy amintsika rehetra rahalahy sy ranabavy sœur sy frère ray aman-dreny zoky zandry mpanaraka ny fizarana réflexion famarinana eto amin'ny pejy tononona amintsika rehetra ny fahasoavan'ny tompo Jesosy. Androany dia iresaka amintsika mikasika an'ity deuil national ity. Ny andro an'io moa zany dia andro izay no dekreten'ny fitondram-panjakana hoe andro fisaonana izay iraisantsika ao anatin'izay contexte hoe deuil national izay manoloana ny trangan-javatra izay misy eto amin'ny firenena de ny zavatra izay mamporokoditra mampalahelo izay tsy ahitam-baolana aloha hatreto de ny amin'ny alatsaza, ny alatrolona, ny kidnapping, ny famonoana miaro bibiana ary araka ny loahevitra izay efa nambarako teo ny amin'ny hoe deuil national dia mikasika an'izay no hitondrako fampitan-kafatra ato anio. Tsy resaka lavabe fa juste mikasika an'izay hoe deuil national izay dia atsaniko fotsiny amin'izay ny fizarana atao anatin'ity mivantana ity. Ny voalohany-teny koa alohan'ny hidirako amin'izay fizarana izay sujet izay horesahako aminao izay amintsika izay ny amin'ny hoe deuil national izay dia mangata-pamelana ny tenako, mangata-pamelana ny tenako tena mifona mihitsy mipaotsatroka amin'ny fianakavian'ny manamanjo tompoko, mampita ny teny amin'ny fampiononana mamangy amin'ny fahoriana tompoko amintsika rehetra izay manana havana, sakaiza, zanaka, olontiana, niarany reny abibiana tsoroa amantany ireny namoy olona akaiky olontiana, tena hoe mampita ny teny fampiononana tompoko mitsapa lahelo. Zay zany no teny ampitaiko amintsika. Aza misosoka lahelo intsony mafy le izy ray aman-dreny ny tena mananjanaka tena hoe miara-misento aminareo ny pejy, miara-misento aminareo ny tena koa, miara-misento aminareo ihany koa ny any an-danitra Jesosy Kristy ane amafa ny ranomasy rehetra tompoko. Dia aza misosoka lahelo intsony maiza mionona tompoko ny firariana dia ny ahitam-baolana amin'izao trangan-javatra izay mifrape mikapoka ny firenetsika izao aloko ny fahafatesana izay mianjera amin'ny fiarahamonina malagasy amin'ny ray aman-dreny amin'ireo victime isika rehetra izao. Ny fanampin'izay teny fampiononana izay dia mirasoa atsika rehetra satria araka ny bilan izay nambarany ny fitondram-panjakana dia mbola betsaka ireo zaza tsy hita ankoatra ny efa hita zany izay efa naverina tamin'ny ray aman-dreny zany hoe efa hita ny solution zany mikasika andreo lazaina fa tsy hita tao anatin'izany isy contexte be da be isan-karazany atao ireo figa tsotra fotsiny ireo izay nandaony ray aman-dreny zany hoe adalana amin'ny mahatanora sotrotra zany fa tsy de hoany loatra no asitsika resaka fa hijanona amin'ny contexte hoe deuil national isika. Mampahery anareo tompoko ho anareo izay manana havana akaiky sy olontiana, ireo proche izay tsy hita zany amin'izao vanim-potoana ifampizarantsika izao mbola ao anatin'ny fikarohana ny fitondram-panjakana araky ny nambaran'izy ireo dia ny firariana ary fanantenatsika de ny ravonan'izany ny hoe mba ho tafaverina soamantsara tsy hisy tomikany mba tsy ho sanatriny zany hoe hisy aina foy ho anareo izay manana havana sy olona akaiky tsy hita amin'izao vanim-potoana iresantsika izao. De ny firariana de ny hoe mba ho hitany ireo izay tsy hita ary ho tafaverina eo amin'ny ankonany ireo izay eo am-pelantanan'ny
mpanao ratsy. Zay ny firariana. Zay mikasika an'iny teny fampinoanana iny ny fitsapana alahelo amin'ny hoe en tant que hoe citoyen malagasy iray fo aminareo iray raha maiza mionona tompoko. Eny ary deuil national ho resantsika ity resaka deuil national ity. Am'izao vanim-potoana iresantsika izao izarantsika izao moa zany dia ho iadiny am-piandohana hoe deuil national no décrété-ny fitondram-panjakana ny andro anio. Ho andro iraisantsika rehetra amin'izay hoe fisaonana manona ny trangan-javatra izay misurpassé midépassé ny malagasy ny fiarahamonina malagasy ny fitondram-panjakana ihany koa. Dia midécrété ny fanjakana zany ny deuil national andro anio zoma anio ho amin'izay anton-javatra izay. Mikasika an'izay indrindra no hitondrako teny amintsika hoe inona tokoa moa zany ny tena tokony ho deuil national à la hauteur an'izao zavatra misy izao. Raha mitodika eny amin'ny pariviana Analakely ny masotsika dia hitatsika eny daholy ny haut gradé mpitondra fiangonana, ny haut gradé mpitondra fanjakana, ny filoham-pirenena ny tantana ny Madagasikara amin'izao vanim-potoana izao, ny PRRM, ny entourage-ny, ny équipany, ny ao amin'ny fitsarana, ny ministre garde des Sceaux, Père Pedro, ny apôstôly sasatsasany, ny mpaminany, ireo haut gradé rehetrarehetra na ara-panahy na ara-tsosialy na ara-toekarena hatramin'ny olon-tsotra, ny mpiandry ihany koa akanjo fotsy rakotra an'izany parvia Analakely deuil national. Deuil national. Tsy avy hatrany dia hoe diabolisien reny etsika ireny. Tsy avy hatrany dia hoe misalira ny reny etsika ireny, mandoto ny reny etsika ireny. Samy mihetsika amin'izay fietsehany avy ny tsiraray samy mandeha amin'ny itsiny avy hoy ny soratra masina. Fa za manokana zany androany dia hiteny an'izao teny zao. Mialatsiny hiteny an'izao teny zao zany androany. Ametrapetraka amin'izao afatra izao. Amiko zany ny tena deuil national tompoko lahy tompoko vavy. Amiko ny tena deuil national tompoko voalohany eno tsara. Raha izaho manokana zany no resantsika, raha izaho manokana zany no mizara hevitra amintsika manambara en tant que hoe citoyen malagasy tahaka anao, tahaka antsika rehetra izay manana ny hevitritsika tsiraray avy. Amiko ny deuil national tompoko voalohany dia justice. Justice fitsarana à la hauteur an'izao événement misy izao. Averiko indray, amiko tompoko voalohany indrindra ny deuil national dia justice. Inona ny tiako ambara amin'izay? Inona ny afatra tiana ampitaina amin'izany? Ny afatra tiana ampitaina amin'izany dia hoe aiza ny fitsarana. Deuil national isika. Ny tena fisaonana takiny zao zavatra misy izao dia tokony raha izaho zany no natosaka hevitra dia tokony arenoy tsara hoe ireo olona rehetra izay voasambotra impliqué ary mitaky izay hoe aiza ny grosse tête ny gros poisson dia mirazotra amin'izay dia tokony hisy voka-pitsarana à la hauteur. Ary rapport miaraka amin'izay mihitsy hoe ianona dia tratra voaroiroy takina izany ity ny tena grosse tête tao ambadika. Ary mirazotra amin'izay dia proclamena mihitsy atao reny ny vahoaka sy ireo mana-manjo hoe izao ny sazy izay proclamer ampiarina amin'ireo tratra sy voaroiroy mazava tsara araky ny fitsarana sy ny fanadihadiana mifanitsy amin'izay izay le hoe justice. Dia ampahafantarina ny vahoaka izany ampahafantarina an'ireo malagasy ao anatin'ny tebiteby izay mbola miaina n'izany tebiteby izany sy ireo fianakaviany mana-manjo. Voalohany zany ny deuil national amiko dia justice.
raha tsy misy ny rapport mazava tsara avy amin'ny fitsarana, raha tsy misy ny voka-pitsarana ihany koa fanasaziana à la hauteurny acte izay misy a zay tena hoe atroce, dia mialatsiny a tsy misy deuil national leto, tsy misy deuil national leto. Amiko koa rassemblement général misy, mialatsiny aho a tsy misalira ny fivoriana gauche à droite sy ny fitomba afaka sy ny akanjo fotsy etseroa, tsy ny diaboliser an'izany aho, fa rassemblement national izany amiko, ohatrany hoe antsapiderana, ohatrany hoe zakabea, ohatrany hoe fivorian'ny tily, fivorian'ny dorcas, ohatra zany. Raha vao tsy misy ny justice dia amiko koa dia rassemblement national tsotra fotsiny ihany, fivorim-pianakaviana. Zay teboka izay zany ny takina hoe deuil national, teboka voalohany justice tompoko. Averiko farany deuil national, justice tompoko. Faharoa manaraka an'izay tsy ataoko lavabe ho any live. Deuil national, ny deuil national faharoa izay hitondrako sasiteny eto dia vokatra, vokatra tompoko. Inona ilay hoe vokatra? Ilay hoe vokatra dia azadiny fa ny mpitondra am'izao tsika miresaka izao dia colonel anankidimy. Miaramila, colonel c'est pas n'importe qui. Zany colonel izany dia manana stratégique, manana ny aiady, manana ny fomba rehetra afahana migérer situation de guerre. Nous sommes en guerre. Maninona no miteny hoe ao anaty ady Madagasikara, ao anaty la guerre Madagasikara. Misy faty olona, misy kidnapping, misy insécurité. Ary isan'andro dia manisa faty ny malagasy. Nous sommes en guerre. Ary izay indrindra no hitakina hivokatra aminareo mpitondra colonel anankidimy miaraka amin'ny ekipanareo. Peut-être efa miasa ianareo discrètement stratégie militaire izany, fa mitaky vokatra izahay. Raha miresaka deuil national zany isika dia mitaky vokatra par rapport amin'ny zavatra misy ary vokatra à la hauteur ny situation misy izay. Ny zavatra andrasanay zany dia tsy hoe conseil des ministres na fanambarana amin'ny hainao manjery ety amin'ny Facebook hoe fa mahazatra anay zany hoe tratra ianina mandray andraikitra ny police pirenena, mandray andraikitra ny gendarmerie, mandray andraikitra ny gouvernement, dia misy olobe manao proclamation, manao annonce. Tsy zany ny zavatra andrasanay hoe no saisisen'ny fanjakana ny tsy fantatro inona le izy vidéo surveillance, je sais pas, tsy tadidiko ORTM moa inona le izy, hoe localisena an'ireo mpanao ratsy. Mipetraka ny fanontaniana hoe atramby-zay ve zany tsy teo am-pelantanan'ny fanjakana. Bon bref, tsy ho any amin'izay discussion zay ny tena koa, tsy ho any amin'izay resaka izay, fa hopetrako amin'ilay hoe deuil national ny resaka. Ho fanajako ny fianakavian'ny manamanjo, ho fanajako ny tebitebin'ny malagasy, ny zavatra izay mampangolongola anay malagasy, mamparary anay, mampitomany anay. Tsy ampy anay fotsiny zany hoe nalainay ny caméra de surveillance, ireny misy miaramila no etsehana eraky ny elakelatrano misy zavatra be da be izay aseho amin'ny aina aman-jery fa hoe mandray atanana ny fanjakana. Non, tsy zany ny zavatra andrasanay tompoko colonel anankidimy miaraka amin'ny ekipany. Manana manam-pahaizana nareo, manana enquêteur be da be izay à la hauteur ny zavatra misy anareo, la preuve nisy reny nietsika tolom-bahoaka GNZ sy ny sisa rehetra, en un clin d'œil voafet. Nisy ny saika fikindrena ny ain'ny floa, fotoana fohy fotsiny tac akitifitifitra minjera ny drone sy ny sisa rehetrarehetra. Vous êtes à la hauteur. Donc zany nitaky vokatra izay. Faharoa zany raha vao miresaka deuil national isika dia vokatra.
zavatra roa zay no mba angatahako amitsika zay zavatra roa zay mba ampitaiko amitsika deuil national no sugeresako eto voalohany justice faharoa vokatra zavatra anakoroa zany mba takinay malagasy aminareo zany mba hitalaonay aminareo tompoko mitalao zahay vahoaka malagasy tsy mijanona fitenenana fotsiny hoe ny vahoaka no Andriamanitra, ny vahoaka no tompony tena, ny vahoaka ny tompony fahefana, fa tsy zany ny zavatra misy. Resy izay vahoaka mijaly izay tena hoe tsy manana moyen intsony zay, mandohalika izay, tsy andohalika intsony tsy atenda intsony ny ranombary, fa tena difotra izay surpassé amin'ny fahoriana misy, tena hoe je trouve pas le mot. Zay zavatra roa zay tompoko amiko no deuil national. Raha vao miresaka deuil national zany isika voalohany mitaky justice izay. Rehefa misy ny justice, on est d'accord. En deuil ny firenena. Zay zany no fisaonana nasionaly takinay. Rehefa mipetraka ny justice, rehefa misy vokatra voafehy izao situation zao, dia tateraka ny teny hoe mahay mionina izay. Sinon tsy ampy anay ny hoe mahaiza mionina, tsy ampy anay ny hoe aza misosoka alahelo intsony, tsy ampy anay ny hoe ho lasa ninretsany, lasa nineneny ratsy rehetra, tsy ampy anay zany. Fa rehefa misy ny justice ary rehefa misy ny vokatra azo tsapahitanana, tateraka aminay vahoaka malagasy ny hoe mahaiza mionina, mahay mionina izay, ahay ionina izay, satria tratra ny tête gros poisson voafehy izao situation zao. Fa tsy hoe androany misy rassemblement général tahaka nefa nisy antsapiderana saika PS araka le fanteneniko teo, de rapitso, ce sera le même refrain, ça sera le même refrain, ny teo ihany ny teo lakolosy ny mopera, mbola iverina foana izao zavatra izao, ary tsy isy vaolana. Isa maka carrière de anapaka lovarira, anapaka lohanjazakely, anala voamaso, anapaka organe sy ny sisa rehetra. Non, tsy ahionina am'izany izay, tsy deuil national zany aminay. Aveo sarotsaromana amin'ny rassemblement général sy ny rassemblement gauche à droite sy ny proclamation, juste une petite proclamation dans un plateau télévisé na ohatrohatra zany. Tsy zany ny deuil national nandrasanay. Averiko farany alohan'ny amaranako azy mitaky deuil national à la hauteur ny événement misy izay tompoko. Voalohany justice fitsarana, faharoa vokatra tena hoe à la hauteur n'izao zavatra misy izao, miaraka amin'izay vokatra izay de tena hoe vokatra mahafapo mihitsy hoe io fatratra ny gros poisson lay tety ao ambadika zao zavatra mamoetra izao alatra voamaso, fanapahandoha, kidnapping, démembré corps, cadavre sy ny sisa rehetra, mampahory sy mampatahotra ao ambadika zao insécurité invivable izao. Izay vao tanteraka aminay vahoaka malagasy ny teny hoe mahaiza mionina, izay vao hoe mahay mionina izay vahoaka malagasy. Sinon leo izay, tofoka izay, resy izay. Amaranako azy ambonin'izany rehetrarehetra izany dia za mo fantatrareo fa pejy réflexion biblique ny pejitsika, apetrao am' Jesosy foana ny fiainanao, apetrao am' Jesosy foana ny ankonanao, ametrao tanana ny ankizy, tonono ambavaka am' Jesosy Kristy any zanakao, miankonanao. Mety hoe minimum izany, raha mbola tsy nanao an'izany mihitsy ianao dia ataovy, expérimenteo maso any amin'ny tsy hita maso any amin'ny tontolo ara-panahy zany afaka mihitsika sy afaka miasa. Tononona amitsika rehetra ny tenim-piatanana. Deuil national ny sujet atsika, voalohany justice, faharoa vokatra. Conseil kely izay omeko atsika ihany koa en attendant, satria hatreto dia mbola tsy voafehy mihitsy ny situation, ary na ny fanjakana raha midépassé azy ireo ny événement, mba tsy tenenako zavatra hafa, aza mandeha tsirairay zany.
ary maridotable be io mandehana tsororona tsy telotelo en groupe rehefa mandeha ary maridotable io ary anticipation tsy azo tsonitsoniavina mihitsy remarque mba hitako taty amin'ny tany mandroso io hitanareo ny communauté juive zareo jiosy rehefa eny an-dalana izy jamais être seul mandeha tsororo foana ary zareo na mandeha en groupe na tsy telotelo jamais anao mahita olona jiosy anankiray satria ny antony dia fantatra izy ireo fa anisan'ny fitaovana mahery vaika afahantry zareo dissuader afahan'izy ireo manakorotana ny planiny adversaire izay hoe mandeha tsororo mandeha en groupe izay ary rehefa mandeha amin'izay fisainana sy fieritreretana izay zareo dia tonga miaotra ny mpanao ratsy ary maredotable hoa dissuader tsy voateniko mihitsy ilay moa manakorotana ny planin'ireo mpanao ratsy izay le hoe mandeha en groupe izay aza mandeha tsiraray mihitsy mandehana tsororo na tsy telotelo na en groupe fa tena manampy be da be mihitsy izay manoloana an'ireo mpanao ratsy tianao Jesosy samy mahery tompo koa deux national isika tianao Jesosy ny tena deux national mampitony ny fotsika de tsy misy afa-tsy ny justice alaina ambarako teo vokatra Jesosy Kristy ane amin'ny mafany ranomasotsika rehetra prasoantsika malagasy rehetra